Fantatranareo ve le resaka avion namity tamin'ny Iran dia immatriculé tao Madagasikara tadidinareo eny tantara iny dia zao ikalariana Rakotomanga semana dio be ny tenanao izy zany tsy mba nanao zavatra mihitsy Air Madagasikara ane teny tsy adinonay tena nandetika ny Air Madagasikara fa c'est l'élève qui a dépassé le mètre dia zay mahatonga tena masataikataikatra be maigny ady banjo dia manadio tena be. De toute façon fantatranay dia tsy afaka hoe olona anankiray irery nanao an'io zavatra io fa tsy maintsy misy complicité ana olona be dia be ao amin'ny farany ambony ao. Tsy afaka mandeha reny tajia fankogona mitambatambatra foana zay nefa fantatranay amin'ny mode opérateur tennisany. Dia tennisany taoko manana logiciel prédateur efa tokony efa nahita an'io du début jusqu'à la fin fa maninona notsy nampiasaina sa modiniotina ny maso efa kobinay koa hoe ny olona zay napiditra tandrasana ohatry ny kialarô mivotsy sy ohatry tena io dia mbola omeny fanjakana asa satria zay no asa tennisany apila conséquence ny hoe avion miaraka amin'ny Iran dia misy ny histoire any États-Unis zay manohana any Israël tsy maintsy anao enquête ny zareo dia mody manadio tena daholo reo dia koa vahoaka malagasy afaka manao hoe juge avocat na koa hoe bourreau fa tsy maintsy misy compte à rendre ny ao ambony ao en face ny États-Unis sy Israël. Io ny atao hoe incident diplomatique dommage collatéral tsy maintsy misy contrepartie any États-Unis dia tsy maintsy misy olona milatsaka ao fa ny zareo rehetrarehetra samy ray tsy kombakomba tao dia mody io anankiray io natondro satria natao hoe bouc émissaire ohatry ny kialarô mivosy fa rehefa avy eo mahazo toerana sy mahazo asa foana afaka ambilingilingy sy mipoerapoera foana dia afaka miakatra amin'ny avion antafika ohatry ny kialadrako ely iny moa resaka sera tiako sera makany États-Unis ny any sasany drako ely ny sasany fiaramanidina anaty fahagagana tamin'ny faharoapolo ny volana jolay jiona 20 juin dia navoray taratasy ny autorité aviation civile de Madagascar fa zareo any Cambodge fanjakana cambodgiana nilaza fa misy fiaramanidina tonga any amin'zareo mitondra le soratra hoe 5R immatriculation 5R zay ny Madagascar dia nangatany zareo hoe anareo tokoa ve ity mbola manakery ve ny CIP sy ny certificat de navigabilité ty rehefa vao nahitan'io ny tompon'andraikitra eto amin'ny ACM dia nivantana tonga dia tamin'ny fahatelo amin'ny roapolo ny volana jiona dia namaly fa taratasy io osika dia tsy manakery tsony dia tsy ara-dalàna tsony io dikan'izany tsy afaka ampiasaina noho ny antony ara-taratasy fa io koa amin'ny lalàna hoe raha ohatra ka tsika gasy manome matriculation dia tokony pilote mpanamory hoe nakatoavy ny firenena malagasy ihany afaka napiesaka n'le fiaramanidina momban'ny Boeing 767 zay mifanipaka toy ny valalakarona ny serasera taon'ny tompon'andraikitra isatsokajiny momba ity raha Boeing 777 misy adimy ity izay mitondra ny larana malagasy tratra tany Iran izy ity raha ny fanazavana teny anivon'ny aviation civile de Madagascar izay efa fantatra aloha dia somary betsaka ihany koa tao anatin'izay ny akatsihatra daholo indray reo tompon'andraikitra teny anivo tandro ny filaminana ny ministre ny fitaterana ny ministre filaminam-bahoaka ny secrétaire ny gendarmerie BDB samy naneo hevitra sy ny procureur lasa lamodina zao io olona saina zay rehetrarehetra zay dia hofitintsika aloha anatin'ny sehatra kely ny omaly dia toizantsika mahakasika izay Andriabalala Feloasina. Ie manatitra ny araba ao amintsika tsirairay avy mpanaraka ny fandarana dia ahonany fandehany ao anatin'ity talata ity mirary soa ihany koa ny tsy salama mirary fiononona feno ihany koa an'ireo izay namo havana noho ny tenendrin-janahary fa dia misy ny natao andeha satria dia kiondalana ihany iny asika menakafo samy mbola ho any daholo ndeo fehezina ny resaka raha ny omaly aloha mahakasika ity Boeing 777 ity raha mitenen'izany ianao hoe fehezina ny resaka tsy hoe tapitra treto akory ty raharaha ty fa mbola mitoy ty raharaha ty fa treto aloha zany ny zavatra fantatra
de tena hoe tafiditra ao anatina acte terrorisme i Madagasikara raha ny fandraisan'ny Amerikanina azy amina toe-javatra tahak'izao. Tsy fantatra mazava tsy inona hoe inona no nentina ny tanterina tamin'ireo fiaramanidina lehibe ireo, fa ny fantatra de hoe tafiditra ao anatin'ny resaka i Madagasikara. De eo no hoe samy manana ny clan tsirairay avy ao anatin'ny tiraraha ity a. Hitantsika moa zany eny amin'ny hainy vakijery maro isan-karazany eny ny fanimpazana ny tsiny, ny atao hoe tsy fahombiazana, samy manala ny tena, samy manadio ny fitafiny ihany koa, ny atao hoe vondrona isan-karazany. Tsy misy miala maina nefa raha izay no azo ilazana azy satria eo mantsy no miseho ny olana tamina fotoana tahaka ireny. Ao no hoe misy ny fake, zany hoe tsy ara-dalàna, fa na izany naty zany ara. De efa misy ihany koa ny anaran'ny olona voatonontonona sy voatondrotondro ao anatin'izy ity, de oka tsy ho ahilika sy atao ohatrany hoe karazana diversion. Raha izay ny malaza azy satria lasa ohatrany raharaha beladonna eto indray ny resaka. De nareo indray ny anabeladonna amin'ny vahoaka malagasy mahakasika ity fiaramanidina anankidimy Boeing 777 ity a. De tena hoe manisa volana raha izay ny azo ilazana azy, de atao hoe raha ny zavatra misy aloha ao anatin'izay fotoana izay, hatreto zany aloha le izy no mipoaka fa efa ela ne io efa ela io raha io no nisy, ary efa nisy nikonkonina tany mangingina. De mampatsiahy an'ilay hirany Remato Francis sy Tontompa zay, lany be volombava ny toka ozy izy, de mihinana mangingina ao ry zalahy. Zay zany le zava-misy iainany eto Madagasikara amin'izao fotoana izao, ka io aloha tratra zany zao le izy mivoaka le resaka de mianaka sy miseho hoeniny ambany lanitra. De ny vahoaka zany no mitsara mahakasika izay raharaha izay a, de tairina ihany ny sain'ny tsirairay avy. Fa ireny zavatra toe-javatra rehetra ireny de ahitana taratra ihany koa ny amin'ny tsy fahombiazana sy ny atao hoe fahatrana misy eto Madagasikara amin'izao zavatra misy iainana izao. De eo no mipetraka ny fanontanianany hoe mahantra tokoa ve zany ny malagasy ankehitriny? Mahantra ve ny malagasy ankehitriny? Raha misy zany toe-javatra lehibe tahaka ireny, sa hoe nampahatrana ihany koa ny malagasy? De raha miainga amin'ny zava-misy iainany ny vahoaka maro anisa zany eto Madagasikara amin'izao fotoana izao a, de efa latsaky ny aotra faingo $720 izay a ny vola miditra ao amin'ny isam-batan'olona ny maro anisa ao anatin'ny tontolo andro anankiray. Raha tsorina mazava zany izy de latsaky ny $4,000 mbola misy mikarama latsak'izay eto Madagasikara amin'izao fotoana miresaka izao isika. Any amin'ny 420 tapitrisan'ny malagasy mihitsy raha nanomboka tany amin'ny taona 2024 de efa tsy navita ny antenany intsony, efa tafiditra lalina tao anaty fahantrana. Ary raha misy ny atao hoe rafitra hijerena ny refim-piainan'ny vahoaka malagasy de hoe ny mantra, ny atonony ary ny manan-karena. Fa amin'izao fotoana izao efa tsy misy tsony zay rafitra telo zay, fa na ianao mantra na ianao manan-karena. Ilay atonony zany teo amin'ilay sarangam-piainana atonony vitsy ny tafakatra teo amin'ilay hoe nanan-karena, fa ny maro anisa tamin'ilay atonony lasa tary amin'ilay sokajy mahantra avokoa amin'izao fotoana misy antsika izao. Eo zany no mipetraka amin'ny fanontaniana, mahantra ve ny malagasy? Nampahatraina ve ny malagasy? Inona le fototra le fampahatrana any vahoaka malagasy? De andao tsika aloha iresaka ampifandraisitsika amina toe-javatra misy aloha le izy, ho resantsika ny kolotsaina ao anatin'izay satria izay ihany koa ny maha-malagasy antsika ny resaka kolotsaina. Zavatra tsikaritra tao anatin'ireny atao hoe tsy kabary anga no azoko ilazana azy satria de atao fotsiny hoe teny vitsovitsom-po ny mpitondra tao anatin'ireny faran'ny herinandro ireny, izay nyresaka mahakasika ny raharaha Ambohimalaza ohatra, inona ny tiana tongavana ao anatin'izany? Mahantra kolotsaina ny malagasy, ary aza adinoina fa rehefa mahamango-manjo ianao dia ity fiteny ity tsy maintsy voaresaka foana ny ao no hoe varavara ny voana ny anareo fa ny fahoriana iaraha mizaka. Gaga nefa ny tena raha maheno ny filoham-pirenena malagasy no miteny fa hoe ny fahafatesan'ny zanakareo. Izay tsy misy latsaka, tsy nisy raha-pitombony izay fitenenako azy zay, fa izay mihitsy ny tenin'ny mpitondra, ny fahafatesan'ny zanakareo.
de tsy zaza zanaka iramanana ve zany ny zanaka raha malagasy akehitriny ny filoham-pirenena ve zany tsy mipetraka amin'ny toerany ray aman-dreny tsy malala n'ilay fomba malagasy kolotsaina malagasy ve ny mpitondra amin'izao fotoana izao de mivalo azy le fanontaniana tery am-piandohana hoe mahantra kolotsaina ny malagasy ankehitriny de samy tsara teny tsongofo tena tsongofo nofo raha marary ianao marary ny hafa ihany koa ahitana an'izany taratra zany fa eo ankilany ihany koa ny fanabeazana raha hodinihana nefa raha makany amin'ny tontolo ny fanabeazana tsika de ny 5.1 isanjaton'ny zaza malagasy de mahantra avokoa hitatsika izany anatin'ireny fampidirana mpianatra ireny mbola misy foana nombokilay ary ny 5 isanjaton'ny zanaky ny vahoaka malagasy no tonga any amin'ny anjery manontolo eritrereto tsara zany kajikajy zany ny miditra mianatra any amin'ny 5.1 isanjato fa rehefa tonga any amin'ny anjery manontolo ny zanaky ny vahoaka malagasy 5 isanjato sisa no tafiakatra eny nakaiza zany le 50 isanjato ny vahoaka malagasy zanaky ny vahoaka malagasy ao anatin'ireo 5 isanjato ireo indray rehefa vita le fianarana mbola misy mianam-pitoerana nireo atotanisy ireo mba tsy ilazana zany ny 3 isanjato sisa tafavoaka somatsara ao anatin'ny 3 isanjato firy amin'ireo 3 isanjato ireo nahita asa fivelomana ihany koa de eo zany nipetraka le fanontaniana hoe mienam-pitoerana ilay lehitany malagasy lasa tsy mahavita ny tena intsony de raha mandinika tsika ny zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina eny amin'izao fotoana izao mirongatra be ny karazana varotra aloha ankehitriny ankilan'izay ihany koa hitantsika ny ihany koa ireny atao hoe taxi moto ireny eo ihany koa ny taxi bisikileta de rehefa mandinga an'ireny olo ireny ianao amin'ny 5 ora marainany de efa misy an'ireny karazan'olo ireny misahana ny fitaterana raha mampitoy any feno rivo makaty anosy ao anatin'ireny tsaika tantsaha avokoa ny akamaroan'ireny olo ireny ny sehatra tao anatin'ny tontolon'ny fambolena sy ny fiompiana nahoana ry izy ireny no lasa nanao an'ireny taxi bisikileta ireny ny antony efa tsy voajery ihany koa taty amin'ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana de rehefa any lasa tsy rambona zany mazava ho azy fa tsy mahavita tena ara-tsakafo ny malagasy any le tena olana etonina saina sarotra zany ny anaiky avy hatrany ny tenin'ny mpitondra fa hoe mandroso Madagasikara ary matoa izy mbola miteny fa Madagasikara tsy maintsy mandroso tsapany avy hatrany fa tsy mandroso Madagasikara fa isika vahoaka malagasy zany mila mipetraka tsara tsy ho lalaovina ao anatina kilalaon'ny teny fa hay mamakafaka tsara mba tsy hihinanam-bolony ihany koa anatina toe-javatra tahaka ireny mandeha ny resaka fizarana ny tombolasa ny maro samihafa raha ny resaka vary raha nanomboka tany amin'ny taona 18 arosoko kely ihany koa makany amin'ny atao hoe fotoanany tetezamita izay nitondran'izao filoham-pirenena izao raha nanomboka tany zany ireo kajikajina varomora sy ireo karazana tosika fameno ny teti-bola nentina ny ady tao anatin'izany toe-javatra zany raha nananganana orinasa aiza ho aiza Madagasikara amin'izao fotoana izao mahantra ve ny malagasy nampahatraina ve ny vahoaka malagasy de inona ny zavatra iainantsika amin'izao fotoana izao vanim-potoana ny samy makao azy vanim-potoana ny samy makao azy taratry ny fahatrana raha miresaka ny atao hoe fisitrahana rano fisotro madio fa firy amin'ny vahoaka malagasy moa no misitraka tanteraka an'izany atao hoe rano fisotro madio izany fa milaza aminareo efa na io ranony kopio ary nge efa misy io sisa no entin'ny sasany misasy io nge no entin'ny olona mahandro hanina ao atokantrano ao mba fantatra ireo mpitondra fanjakana ve zany toe-javatra zany fantatra ireo ve zany zavatra iainany vahoaka malagasy io ranony kopio nefa inona moa tsy mandeha amin'io inona moa zavatra tsy mandeha amin'io sanatria avy mivavana diny lela nge fa amin'iny de misy manariny fatinalika misy maladio tsy naikeny
fa gaga ianao fa ery amin'ny sisiny ery misy manararoatra sady makarano metina mody any tokantrano andrahoana hanina dia metraika andray makany amin'ilay tontolo ny fahasalamana zay dia eritrereto hoe ny vola efa tsy misy ny tena ihany keo efa tandondomondoza ao anatin'ilay aretina mahantra tanteraka ny vahoaka malagasy onona saina ia tena ny araba efa nentina izay mirahalahy teo sy izay taridresaka fampidirana mahakasika ny toejava misy toedrara-pirenena akapeny izay ny raha iresakantsika moa zany mahakasika ny hoe inona ny malaza inona ny vaovao dia izay efa nitanterin'izy mirahalahy mianaka teo zay ny amin'ity mahakasika n'ity resaka fiaramanidina boinina misy 5 ity ny mafe azy raha tsorina ilay resaka dia ny any amin'ilay hoe samykopy fa mody mitapy araka ilay hira ny mafe an'ity toejava misy ity satria ilay izy tsy toejavatra nisy tampoka omaly na fakomaly fa efa ambolana maro raha averina ny tantara matetika sika misy mpiaino manao fanamariana ny amin'ny hoe indraindray nareo ohatra manao aller-retour fa misy ihany koa ny fanamariana avy amin'ny mpiaino atsika ihany koa ny amin'ny hoe lay misy olona sady manao ny velotena ny andavanandro izy no miaino an'ity fandaharantsika ity anarahana ny toedraram-pirenena zany hoe ilay resaka ny fifantohana zany satria misy sady mivarotra izy no miaino an'ity fandaharana miaino andreo marjona eo misy ny sady mitondra fiara anatin'ireny taxi be maro samihafa reny manao ny velotena ny vahoaka malagasy fa manaraka akaiky ny raharam-pirenena ihany koa izay ankasitrahana sy isaorana antsika rehetra izany rehetra izany ny mahakasika ny boina 777 misy 5 no idirantsika misimisy kokoa efa nidirana misimisy kokoa fa lay toedraraha mihitsy no mivovotra ihany koa anatin'izay ary ohatran'ilay resaka fanampozinana sy fahampozinana ihany ty resaka ity arakaraka ny eritreretinao hoe efa tokony ravina sy ho tapitra voamay ry zareo eo anivon'ilay fitondrana ihany no manokatra ny lalam-baovao no manokatra ny pejy vaovao hitaran'ny resaka sy ivoan'ilay toejava misy ao zany ny asa raha zay ilay fomba fiteny hoe kobokobon'ny marina ve ka milaza tsy anontaniana ao anatin'ilay toedraram-pirenena satria raha hitantsika izy tia ny ACM no namoaka voalohany aloha zany amin'ny misy an'izao sy zao tarisitary dia hitaotsika zany no efa nanaitra sy nandonda-tabatra hoe aza safosafona le izy ry ACM aza safosafona le izy ry fitondram-panjakana malagasy mifoaza ianareo izy lay tany Tomasina zay le mpanao gazety namany zay ao anatin'ny toedrara satria raha iraisam-pirenena lay resaka fa tsy raha-pirenena eto an-toerana ihany fa ifandraisantsika amin'izao tontolo izao satria iranianina zay olona voasazy no ny rahantsika ny asa tamin'ny fomba maizimaizina sy tsy kombakomba tany ambadika tany dia nivoatra ny toedrara dia nisy olona akaiky ny fitondrana sy tao ihany no namoaka anarana moa zany amin'ny hoe ny ministra ny tena tomponanto ka mibaboy ianao mametray ianao fialana mifinay ianao dia tena zakao vokatry ny nataonao tany zany no ezahana noentina ilay serasera ny amin'ny io mihitsy ny rangory fototry ny hafa ao anatin'izay fa isika tato anatin'ny fandarana dia ahoana ny fandeha ny fampalalam-baovao ny kolo TVFM dia namoaka ihany koa ny amin'ny hoe ie tompony andraikitra izy ary tsy afa-miala na zanatsy zany tsy izy rery no voasaringitra anatin'ity toejava misy ity ny tonga dia dinganiko avy hatrany satria lay toejava misy dia ny lera-pitso rafaka pitso mihitsy no ampihinana ny fatiny atsika raha zay no fomba azo ilazana azy satria ny sazy mety ho azo ao anatin'izao dia ahina tsy olona 3 sy 4 sy 5 enina zay natavitavy posta ao anatin'izy ity no ilamina fa lay vahoaka malagasy 3 tapitrisa tsika zao mbola ao anatina hevitra ny amin'ny hoe fifandraisen-dahatra amin'ny Etazonia ny amin'ity resaka agoa ity ny amin'ny hoe
aza tapahana aloha zay ano ihany ny fiaramiasa aminareo fa very anie zay Madagasikara raha tapaka zany agoa zany mbola mandeha any ambadika any ny resaka hoe mavesatra be ry zareo Etazonia mavesatra be ry Donald Trump lay aba 770 fa ahoana ny analefahana azy eo amboniny zany rehetrarehetra zany tsika no lay firenena tandrefana mihitsy no nandihizantsika ny amin'ny hoe zay miara-ny asa tary lay olombitsy nanao kolikoly tsy kombakomba tany ambadika tany zany le izy raha tsorona ny resaka fa alao lay vahoaka Malagasy tsy abadona tsony ao anatin'izao taona 2024 zao de zany rehetra zany ny agoa io zany tandondomondoza ny 770 mety tsisy ady varotra tsony ny ahiko aza hiakatra sanatriny zany tsy aza hitako aza mahita ho ilay fomba fiteny ny resaka sazy sy ny fiapetra amin'ny resaka fiaramanidina sy ny zotra nabakabaka mety hitrangy zany ao anatin'ny Madagasikara ilainy samosa Airmady izay efa kopahana afy ty mba andehandeha kely zany rehetra zany ny toe-java-misy ka anehoantsika ny amin'ny hoe tsy raharaha kely izy ty le raharaharo mivosy ngeza satria makasika iraisam-pirenena fa mbola kely oharina amin'ity raharaha fiaramanidina misy adimy ty raharaharo mivosy zay efa fantatsika hoe taleny kabinetra teo aloha teo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika de niezaka ny kisakisaka sy ny ala tany mihitsy la Iany Rajoelina tao anatin'izay ny amin'ny hoe inona kiny idirako raha ohatra fomba fitenin'ny tanora fa amin'ity toe-java-misy ity de sady tsy afaka no sarotrinoana ny amin'ny tsy nahatafiditra azy ny amin'ny sady ihany koa tompona andraikitra na inona vokatry ny ampitso ao anatin'izao toe-java-misy zao satria zay lay hoe filoham-pirenena ary ny zavatra misy ao anatin'izy ity ihany koa ry izy mirahalahy de eo ilay ACM zay miezaka ihany koa ny amin'ny hoe asa miaro ny rambony tsy ho tapaka ihany koa ve sa manao ahoana miezaka manipy ny amin'ny hoe ny ministra no nanomeny feu vert nanomeny alalana sy ny toromarika eny baiko mihitsy anay ny amin'ny hoe omeo an'ilay fahazahon-dalana vonjo maika omeo an'ilay laharana famantarana avy eto Madagasikara lay 5R reto fiaramanidina misy adimy reto miezaka any le eo anivon'ny ACM ny fanazavana ny amin'ny hoe zay ange kapanatanteraka fotsiny ihany na zany zany tsy afaka ao anatin'izao ihany koa ny ACM sy tompona andraikitra ao anatin'izany ACM zany satria ny fiaramanidina matoa mihetsika ny fiaramanidina matoa afaka manidina ny fiaramanidina matoa afaka hoe eto amin'ny toerana anankiray mifindra amina toerana anankiray de re tsy maintsy misy an'izay fahazahon-dalana tsy maintsy mahazo an'izay feu vert izay ary tsy teto Madagasikara le izy ka hoe afaka ataoko trano tamin'ny hoe ny atsy ihany satria samy tena fa tsy zay izy ty tompoko lasy tompoko vavy fa misy idirany sehatra iraisam-pirenena noho zany tsy afaka ny eo anivon'ny ACM ao anatin'ity toetra ray ity ny ACM moa zay manondro mazava ihany koa fa nahazo toromarika avy amin'ny ministra de eo zany sika ny amin'ny hoe atreo ve de ny valiny de araky ny etintsika teo sarotra satria ilay ministra koa ve de tena hoe ninandrery tao anatin'izay rehetrarehetra zay ilay ministra koa ve de tena hoe nanapa-kevitra rery tao anatin'izay rehetrarehetra zay ary zay ny zava-misy zay tsy zay aloha ny zava-misy fa hoentintsika amin'izay aloha le sary aloha vetivetika raha zay ny zava-misy de le filoham-pirenena mihitsy no mila mandiny tena ilay prime ministre mihitsy no mila mandiny tena ny amin'ny hoe roplanina 10 be zao de tsy fantatrareo so de nareo mihitsy no tsy fantatry olona ihany koa anatin'izay fanontaniana mipetraka zany feno asina ny amin'ny so de nareo no ataon'ny olona tsisy manao combien nareo anatrehan'izany raha zay le toe-java-misy de nareo mila mandiny tena ny amin'ny tena tsisy manao combien tsony nge tsika zany ry tsy hay Christian ozy Iany Rajoelina ao anatin'izay zany miresaka le filoham-pirenena sy prime ministre fiaramanidina 10 be zao de tena tsy naharaka mihitsy tsika amin'ny rahalahy tao anatin'ilay izy fa sarotra ny ino an'izany anefa ao anatin'ity toe-java-misy ity indrindra moa raha sary ray fotsiny no entintsika hoe zany filoham-pirenena malagasy zany Iany Rajoelina zany anie ka te hife an'izao raharaha rehetra misy eto amin'ny firenena izao miresaka tsika vanilina entsika zany Iany Rajoelina zany tao anatin'izany miresaka tsika ny resaka fanabozina sy fahabozina ara-tsakafo manana departemanta isan-tsokajiny eto amin'ny tany sy ny firenena
fa miditra tsehatra ny filoham-pirenena ao anatin'izany miresaka tsika ary indrindrandrindra ilay fiaramanidina na enontsika ny amin'ny hoe misy kolokolo fitarainan'olona ny amin'ny hoe misy kolokolo ny amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena fa misy eny ny bionko misy eny ny polisy sy ny mpitandro filaminana maro samihafa afaka mitsirika sy mijery zany amin'ny izany tena mpanao kolokolo ato misy eny ny faditseranana misy an'izany rehetra zany eny amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena io fa ilay filoham-pirenena mihitsy no miditra tsehatra satria ainy loatra hoe ohatry ny ahoana zany zavatra misy sy ny tombontsoa sy ny mahazava-dehibe sy ny mahasaripady an'izany seranam-piaramanidina sy ny resaka zotra anabakabaka sy ny resaka tontolon'ny anabakabaka zany resaka fiaramanidina ny tontolon'ny Madagascar Airlines ny tontolon'ny ACM sy ny manodidina an'izany rehetra zany ainy loatra zany ary voatsela ary moa zay ny fifidianana filoham-pirenena ireny raha tsika nahita ny fitarainan'ireo kandida kandida filoham-pirenena ny amin'ny lay olona hifaninana aminay amin'ity fifidianana ity nge no manome alalana anay ahafahan'ny helikopteranay mba misidina eto Madagasikara anaovana fampelezan-kevitra lay mpifaninana zany hoe raha tsotra lay adversera lay andrajoelona zay kandida filoham-pirenena tamin'izany fotoana ny eo anivon'ny fiadinan'ny repoblika no manome alalana ny helikoptera avy any velany afaka isidina eto amintsika mandritra ny ray volan'ny fampelezan-kevitra zany anehoantsika fa ny amin'ny hoe aza abadona tsony lay malagasy ao anatin'izay toe-java-misy zay aza veriverezina etsony lay saim-bahoaka ao anatin'izay rehetrarehetra zay aza manilika ndraikitra lava eto amin'ity tany sy ny firenen'ity fa efa volana jolay 2024 tsika zao ary fifarana angeza ny volana jolay zany de efa mifo efa mazava zany Madagasikara zany ary aza atao tsindro fa lava ilay vahoaka malagasy ao anatin'izay aza abadona hoe averika any zay satria raha ny voizina ny amin'ny hoe vahoaka madinika efa tsy zay tsony reo vahoaka ireo amin'izao fa vahoaka mandinika ny toe-java-misy eto toerana sy eo amin'ny sehatra iraisa-pirenena